Mofonaina isan'andro, atolotry ny Mpitandrina RAKOTONAVALONA Maholy. Mpifanina ry havako no iarabanantsika tratry ity Alakamisy fahaenina amby roapolo ny volana Oktobra ity. Ny Mofonaina voalahatra ao antsika dia ny bokin'ny Deutéronomie toko fahaenina andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahasivy. Deutéronomie toko fahaenina andininy voalohany ka hatramin'ny fahasivy. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary izao no lalàna dia ny didy sy ny fitsipika izay nasain'i Jehovahandriamanitra ao ampianarina anareo mba arahinareo any amin'ny tany izay alehanareo olovana, mba hatahoranao any Jehovahandriamanitra ao, hitandremanao ny lalàny rehetra sy ny didiny izay andidiko anao dia ianao sy ny zanakao ary ny zafinao amin'ny andro rehetra iainanao mba ho maro andro ianao. Koa men'ory Israely ka mitandrema anarak'izany mba hitasoa ianao ary mba hitomboanareo indrindra arak'izay nolazain'i Jehovahandriamanitra ny razanao taminao dia any amin'ny tany tondra-dronono sy tantely. Miaino ry Israely, Jehovahandriamantsika dia Jehova iray ihany, ary tiavany Jehovahandriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra sy ny herinao rehetra. Ary ao ka oamponao zao teny andidiko anao anio zao dia ampianary tsara ny zanakao izany ary resao na mipetraka ao an-tranonao ianao na mandeha any an-dalana na mandry na mifo, ary fehezo ny ho famantarana eo amin'ny tananao ireny, ary aoka ho fe fampahatsiarovana eo ambonin'ny andronao ary soraty eo amin'ny tolambaravaran'ny tranonao sy eo amin'ny vavahadinao. Ray masonao manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ary tiava any Jehovahandriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra sy ny herinao rehetra. Ndray maka ny mpianatra na ny fariseo sy ny mpanala-dalàna nametra-panontaniana tamin'i Jesosy, hitantsika ao amin'ny filazantsara io fanontaniana io ny amin'ny hoe inona moa Jesosy no didy lehibe indrindra any amin'ny sinoptika io. Dia Jesosy inona didy lehibe indrindra amin'ny didy rehetra, dia Jesosy namidina ny hoe didim-pitiavana, tiavan'i Jehovahandriamanitra ao dia tiavany namanao tahaka ny tenanao. Ity bokin'ny Deutéronomie toko fahaenina ity no nakan'i Jesosy izay famintinana ny didin'Andriamanitra iny hoe tiavan'i Jehovahandriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny herinao rehetra. Miloha ity andininy fahadimy ity dia misy voambolonao miteny manao hoe miaino ry Israely. Rehefa ny bokin'ny Deutéronomie no miteny hoe miaino ry Israely dia mitaky fakatoavana izay. Ary izay no mahadidididy ity ny hoe ny mamitina ny didin'Andriamanitra dia fakantoavana, ary izany fakatoavana izany dia izao midika fitiavana an'Andriamanitra. Tsy makatoa an'Andriamanitra noho ny hoe matahotra na makatoa satria tia hahazo zavatra na makatoa satria tia hahazo valim-bavaka. Eny ilainy izany mazava ho azy. Fa amboniny izany rehetra izany dia ny fitiavana an'Andriamanitra. Tia an'Andriamanitra ka dia makatoa an'Andriamanitra. Raha toa ka somary mandeha mamakafaka isika ity andininy ity manao hoe tiava an'i Jehovahandriamanitra ao, lay matoa teny hoe tiava. Misy fambolana anankiroa moa ao amin'ny soratra masina ny testamenta taloha amin'ny teny Hebreo rehefa miteny izy hoe fitiavana, ndray Ahaba ary ndray Rocham. Ny hoe Rocham io hitantsika eo amin'ny Salamy 1:1 milaza hoe milaza famindram-po, milaza fitserana, compassion nareo amin'ny teny frantsay, milaza fitserana. Ary hitantsika eo amin'ny Hosea toko 2:1 na farapahany amin'ny toko 1 misy an'le hoe rohana na hoe rohana fotsiny izay midika hoe namindrana fo. Dika teny hoe rohama dia namindrana fo. Avy amin'ny teny Hebreo hoe Rocham, izany hoe milaza ilay famindram-po tahaky ny namindran'i Jehova, tahaky ny namindran'i Jehova fo amintsika. Salamy 1:3. Dia izay famindram-po zay koa atao hoe fitiavana. Fa eto dia Ahaba na Ahaba lay matoa teny ampiasain'ny bokin'ny Deutéronomie, izany hoe tia tahaky ny
fitiavana lalina, io le tenenina amin'ny teny grika hoe agape, fitiavana lalina, fitiavana zay tsy miandry valiny, zay no andikanany ty hoe ahaba ty. Eto Andriamanitra de miteny hoe aoka hakatoy ianareo, miainoy ianareo hanaraka zao didy zao hoe tiava any Jehovah Andriamanitrao amin'ny fonao rehetra. Lay hoe fo leb amin'ny teny hébreu de milaza tsy milaza lay tova mitepitepo mahatonga ny raha mikoriny loatra, fa lay hoe leba dia lay ivony maha olona ny olona. Ao amin'ny hébreu amin'ny testamenta taloha dia ny fo no ivony maha olona ny olona, tsy ny loha loatra fa ny fo. Zany hoe lay neverin'ny hébreu fa ny fo no mitahiry ny saina, mitahiry ny fahalalana, mitahiry ny fahendrena, mitahiry ny zava-tso rehetra, ny fo no mitadidy. Ary dia eo zany any hoe tiavan'ny Jehovah Andriamanitrao amin'ny fonao rehetra de zao tiavan'ny Jehovah Andriamanitrao amin'ny sainao, amin'ny maha olombelona anao aza, tiavan'ny Jehovah Andriamanitrao amin'izay rehetra hoentinao miaina, zay le hoe fo lay mamakafaka. Fa ny faharoa de zao hoe tiava koa ny Jehovah Andriamanitrao amin'ny fanahinao rehetra, nefesiny ao. Amin'ny teny hébreu misy karazana voambolana roa na telo miresaka fanahy, ndray roi de ndray nefesy. Ny nefesy dia mety ho hitany anatin'ny biby koa ny hoe nefesy, tsy ny olona ihany no manana nefesy, ny roi no ny olombelona ihany manana nefesy, manana ny roa fa ny biby de mety ny zavaboary na zava-maniry io na zavaboary hafa de mety manana nefesy. Ka eto ary miteny hoe ny fanahinao rehetra de nefesy. Lay tiana tenenina eo de hoe lay maha olona anao, lay antom-pisinao, zay raha hoe tiavan'ny Jehovah Andriamanitrao. Tiavan'ny Jehovah Andriamanitrao am'izay antom-pisinao zay le être, lay maha olona anao iny mihitsy tiavina. Lay iavahanao amin'ny zavaboary hafa. Tsy hoe maha olona fotsiny fa amin'ny zavaboary hafa mihitsy. Dia ny fahatelo de zao izy tiava any Jehovah Andriamanitrao amin'ny herinao rehetra. Zany hoe amin'ny tanjakanao, amin'ny tanjabatany io, amin'lay ataontsika koa hoe force, amin'ny tenintsika hoe hery eo dia tsy herim-batana ihany fa herin-tsaina, herim-panahy, lay hery zay anananao rehetra de entinao mitia an'Andriamanitra. Ny bokin'ny testamenta taloha zany eto any de boky Deutéronomie zay anankiray amin'ny bokin'ny testamenta taloha dia manao zava-dehibe ny fitiavana an'Andriamanitra izy. Satria mantsy any famakian'ny zanak'Israely ny bokin'ny Deutéronomie de ny hoe ny endriky ny fitiavana an'Andriamanitra de amin'ny fanajana ny lalàna. Zay ao anatiny. Fa raha tena mametra-panontaniana amin'ny bokin'ny Deutéronomie tsika, zay natokan'i Jesoa namitina le tena manao hoe mamitina ny didin'Andriamanitra ingedy ny fitiavana an'Andriamanitra. Andriamanitra aza jerena amin'ny lafiny hoe lay lalàna be dehibe 370 fa jereo amin'ny hoe tokony ho tiavin'Andriamanitra. Ajay ny alalan'Andriamanitra satria ny dikany hoe tia an'Andriamanitra de midika hoe mankatoa an'Andriamanitra, ary ny fankatoavana an'Andriamanitra manjary fandalana sy fanajana ilay sitrapon'Andriamanitra. Misy teolojiana anankiray antsoina hoe Ignace de Loyola any amin'ny taonjato 570 izay nanorina ny fikambanana antsoina hoe Compagnie de Jésus na ny jésuita. Dia nanao zao tononkira izao ny hoe za Andriamanitra ny zava-dehibe amiko de ny fitiavana anao, na tsy manana inona na inona za, na tsy omeno na inona na inona za de zao za tia anao mandrakariva, ampy any fitiavana anao. Raha toa ka jerena de izay teny zay dia nalaina tao anatin'ny fomba fijery ny bokin'ny Deutéronomie hoe isika manompo an'Andriamanitra tsy noho ny tahotra an'Andriamanitra, manompo an'Andriamanitra tsy noho ny fitiavana filanjavatra, manompo an'Andriamanitra tsy hoe matahotra no voasazy na te hahazo zavatra loatra na zany eo, zay no ambaran'ny Paoly hoe abdi mpampianarana, zany cadeau omen'Andriamanitra antsika fotsiny, fa ny tadiavin'Andriamanitra de tsika
tian'Andriamanitra amaha isika atsika fotsiny zao, maha olombelona atsika zay nomen'Andriamanitra atsika de tsika mitian'Andriamanitra. Ny zavatra andrasan'Andriamanitra amitsika dia fitiavana azy, ary Andriamanitra tsy topoina amina fititapatapany, fa Andriamanitra dia mitaky fitiavana na miandry fitiavana atsika am'manontolotsika ny tian'Andriamanitra itiavantsika azy. Tahaka ny tiavan'Andriamanitra atsika tamin'ny manontolony ka nanomezany ny zanany ho atsika, no itakian'Andriamanitra na andrasan'Andriamanitra atsika ny itiavantsika am'manontolotsika. Zay mahatonga ny tompo tsy mankasitraka ary mindridridritra manondro fahotana sy fivadiana amin'Andriamanitra ny fanompontsampy, satria ny fanompontsampy dia fizarana ny fo am'izao tontolo zao na amin'ny sampy. Tsy akasitran'Andriamanitra ny fanompontsampy satria lasa manjary tsy manompo an'Andriamanitra amin'ny fo manontolo, lasa tsy tian'Andriamanitra amin'ny fo manontolo. Ny mpanompo sampy na ireo zay mivadika amin'Andriamanitra dia midika hoe nivadika tamin'ny fitiavana an'Andriamanitra. Ary zay mahatonga io lalàna io ao amin'ny didy folo manao hoe aza manompo Andriamanitra hafa satria mizara lay leb, mizara lay fo amin'Andriamanitra sy ny sampy ka tsy akasitrahan'Andriamanitra. Sarotiny mihitsy amin'ny fitiavantsika Andriamanitra. Raha miteny Andriamanitra manao hoe za nge mahafantatra ny ao am-ponareo, za monina ao anatin'ny fonareo, de tehiteny amintsika manao hoe an'Andriamanitra ny fotsika. Ary raha miteny Andriamanitra manao hoe tempolin'Andriamanitra ny vatantsika, de an'Andriamanitra koa zany ny vatantsika. Ary raha miteny ny soratra masina hoe ny antsoina hoe mibebaka de fiovantsaina, de an'Andriamanitra koa zany ny saitsika. Afaka malala manahoana ny fitiavantsika an'Andriamanitra. Takatritsika ve hoe ny zavatra andrasan'Andriamanitra voalohany amintsika de fitiavana azy? Takatritsika ve hoe ny mahamaika an'Andriamanitra de ny fanolorantsika ny fontsika ao an'Andriamanitra? Ka mahatonga ilay andinitsotra masina manao hoe anaka tolory ihany fonao. Zany hoe ny mahamaika an'Andriamanitra de ny toetra ao anatiny io fontsika io, tian'Andriamanitra ho azy samy irery isika, tahaka ny mahatokana an'Andriamanitra ny tian'Andriamanitra koa ny mahatokana atsika ho azy samy irery. Sary piaro izay mahatokana azy zay Andriamanitra tahaka ny tiavany atsika. Raha miteny Andriamanitra hoe fitiavana mandrakizay no ny tiavako anao, de izay koa ny tian'Andriamanitra iaina atsika, anarahantsika n'Andriamanitra hoe za Andriamanitra de tianao, tsy hanompo sampy, tsy hiala aminao, tsy hivadika amin'ny zavatra hafa. Ray mantsy de zao lasa tiatsika no Andriamanitra ny zavatra omen'Andriamanitra atsika. Mame atsika voly izy, mame atsika reny izy, mame atsika fahaizana mampahalalana izy, mame atsika zavatsoa maro isan-karazana izy. Fa ny olana de zao ndraindray ireny zavatra omen'Andriamanitra atsika ireny no tiatsika no Andriamanitra, de tsy akasitran'Andriamanitra zany. Ary ndraindray esoriny amitsika, rehefa tiatsika no Andriamanitra de mametraka fanontaniana izy, mizaha toetra manao hoe raha esoriko am'ireto olona reto mo ty zavatra nomeko azy ty, mo mbola tiany ihany va? De ny tokony ho izy ravako malala de zao ny iverenatsika mandrakariva amin'ny fitiavana an'Andriamanitra io. Ny antsoina hoe mibebaka dia miverina amin'ilay fitiavana voalohany, miverina amin'ilay fitiavana an'Andriamanitra. Eto any boky Deutéronomie de manao antso avy eno ianaka, ataovy ao an-tsaina tiav'Andriamanitra, ary tiavo amin'ny fonao manontolo. Aza zaraina ny fonao, aza zaraina amin'izao tontolo zao, aza zaraina amin'ny fitiavam-boninahitra na ny fitiavam-bola. Za no omen'Andriamanitra anao, ny fantatr'Andriamanitra fa mahasoa anao. Andriamanitra manan-karem-pahasoavana, azon'Andriamanitra omenanao daholo zany rehetra anao anatin'ilay mpimaso azy. Fa ny fanontaniana apetrany aminao de hoe anaka tia va ianao, tianao, tia amin'ny fo manontolo va ianao, tia manontolo amin'ny herinao am'zay mahaenao anao, am'izay efa natolotra anao, move foinao, tianao mihoatra noho ny zavatra rehetra ve Andriamanitra. Ravako malala engane ianao hanavao ny fanoloran-tenanao, engane isika hanavao ny fanoloran-tenantsika ka ho tian'Andriamanitra mihoatra noho ny zavatra rehetra, tian'Andriamanitra amin'ny fotsika manontolo, amin'ny saitsika manontolo, amin'ny herintsika manontolo. Mivavaka sika. Tompo misaotranao zahay noho ny
antsoava taon'ny teninao. Ny taonanay ho tianao Andriamanitra amin'ny fonay manontolo, amin'ny fanahinay manontolo, amin'ny herinay manontolo. Indraindray Tompo, zarainay amin'izao tontolo izao ny fitiavanay, ka tsy manam-paharetana amin'ny fanomponanao zahay, tsy manam-paharetana amin'ny fanarahana anao zahay, tsy manam-paharetana amin'ny fankatoavana anao zahay. Tompo, atao fitianao mihoatra noho ny zavatra rehetra zahay. Ianao efa tianay taloha, ianao efa nanao dingana nampianatra anay ny atao hoe fitiavana, dia ampianaro anay Tompo ny fitiavana anao. Mamelany elokay raha tsy tanteraka izahay, mamindrafo aminay raha tsy hainay ny mitianao amin'ny fonay manontolo, amin'ny fanahinay manontolo, amin'ny herinay manontolo. Mitoera Tompo aty am-ponay, diovy ny fonay mba ho hainay ny mitianao Andriamanitra. Mivavaka izay Tompo, da io ny asanay isan'andro, hoentinay mitianao ny asa nomenao anay. Da io ny fikelezanay nanay, hoentinay mitianao ny fanambinana omenao anay. Da io Tompo, ny fanoloran-tenanay sy ny fanompona ianao, hoentinay mitianao ny fanompona ianao. Jereo ny tanindrazanay, jereo amin'ny famindramponao, ampahirezo ny fiangonanao amin'ny vavaka sy ny fijona vavolombelona ho an'ny tanindrazana. Jereo ireo mpifanandrina, ireo mpanao politika, ireo manam-pahefana amin'ny ambaratonga maro samihafa ny vahoaka malagasy. Tompo ho any amin'iza moa zahay, aza velanao fandatsana izao tontolo izao ny tanindrazanay, fa tao amin'izay ahajoro amin'ny fitiavana anao, ahajoro amin'ny fahamarinana, indrindra tao amin'izay ahy hiresaka, hifandefitra, mihoatra noho izany hibebaka ao aminao Andriamanitra. Jereo ny taranakay Tompo, ome fahendrena, asondroty amin'ny fahendrena ny zanakay ny taranakay, ho reharehan'ny tanindrazana ary ho voninahitra ao Andriamanitra. Misaotra Jesoa. Amen.